zay ny amin'iny fa lafam-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mbola mipetraka ho baraingo matranga kehitrindry ny fandrafetana ny lalàna mahakasika ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy nivoatra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo anefa ny anaran'ireo izay andrafitra ny komity anatanteraka izany manana solotena ao anatin'izy ity moa ny fiadidinany repoblika. Nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra amin'ny talata teo ny anaram-pikambana ao anatin'ny komity misahana amin'ny fandiniana ny lalàna momba ny filan-kevitra fampihavanana malagasy. Honoré Rakotomanana, André Rasolo no solotena ny fiadidinany repoblika. Notendrena kosa noho ny fahaiza-manao amin'ny sehatra samihafa misy azy andrafitra ny komity misahana amin'ny fandiniana ny lalàna momba ny FFM Imbika Anakle, Rajon Andriamanakandrina, Elisabeth Razavindravelo, Bekolo Rakotomalala, Yalifine Papis, Marie Madeleine Rasolo Arsou, José Bertin Randriana Arsolo, Patrick Zakarias ary Marc Alphonse. Io komity moa zany araka ny décret niraisin'ny filan-kevitry ny minisitra dia hisahana ny fanaovozana ny lalàna rehetra, texte rehetra mikasika ny conseil du fampihavanana malagasy. Io moa zany raha atao kely ny historique dia ny FFM zany dia teraka taori ny signature ny feuille de route, application ny feuille de route zany dia tateorina moa nisy tafiditra tao anatin'ny lalam-panorenana malagasy izy io dia miandiny fa 7 amby zato dia lasa politika pirenena ny resaka fampihavana pirenena amin'izao fotoana izao. Zay fivoarany eo amin'ny lafiny ara-politika zay zany no tsy maintsy ahitsy arak'izay koa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany hoe ireo lalàna taloha zay mifehy ny FFM amin'izao fotoana izao zany dia ataontsika hoe sasasasany amin'ireo zany efa nilozany toetrandro, dikan'izay tsy maintsy avaozana. Faharoa anisany andraikitra ankelina amin'ny komity koa zany ao anatin'io lalàna io dia mijerena hoe inona daholo no asa iandraketany FFM nouvelle version zany dia ahoana ny composition. Raha ny FFM amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny critère niraisina ny fomba fanendrena azy dia anankiroa. Voalohany dia tsy maintsy avy amin'ny société civile re zany, dia faharoa dia roa isaky ny faritra ny membre ao anatin'ny FFM amin'izao fotoana izao. Moa ve mbola tazomina zay critère zay sa ho ampina sa ahoana ny jerena zay critère ny modalité de nomination ny FFM zay. Ao anatin'izay koa zany zavatra andreketany ty komity dia ny lalàna mikasika ny famotsoran-keloka ny loi sur l'amnistie zany dia tsy maintsy jerena koa. Ao anatin'izay koa ny lalàna mikasika ny indemnisation sy ny réparation des victimes, ataontsika hoe ny arambona tamin'ny olana ara-politika teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Maromaro zany ny andraikitra tokony hosahan'izy io ary io zany ny ankinan'ny fampihavanana malagasy. Ka ao anatin'io zany raha voafaritry ny décret io koa dia hanao consultation amin'ireo acteur public sy ireo olona heverina fa hoe misahana ny fampihavana pirenena io komity io fa miferana amin'ity taona ty zany ny asan'ny komity io voafetra ara-potoana zany izy io. No Mariana Andriamatoa Marc Alphonse fa mitoy ny asan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy mandrapatabitry ny fotoam-piasany ny volana martsa 2024. Raha araky ny lalàna zany ao anatin'ny lalàna 2012-010 dia ny fotoam-piasan'ny FFM zany no mandany dia 3 taona zay tapitra ny volana mars amin'ny taona ho avy. Midika zay raha amiko fa manohy ny asany andavanandro ny FFM. Fa io komity io tsy hisahana ny asan'ny FFM fa hanavao ny lalàna rehetra mikasika resaka fampihavana pirenena. Lany io lalàna io any amin'ny assemblée promulguena zay vao manakery aorinany vao hisahana ny resaka hijery ny composition ny FFM nouvelle version. Mikasika manokana ny fangatahana fanonerana noho ny raharaha 2 mitoy ny fandraisan'ny FFM atota taratasy. Raha mitatitra voaray dia mahatratra 727 amin'izao fotoana izao ny atota taratasy voarain'izy ireo amin'izao fotoana izao.